Angie Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isetram Telsuluariv. Vous présente Ni vava. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF, manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Matola piramidana miaraka amin'ny France Col. Manolotra anao ny vaovao. tafiakatra 5 ireo namony ainy vokatry ny anoanana sy ny mosary any amin'ny distrika ny Kongo amin'izao fotoana araka ny antotanisa avy amin'ny solombavam-bahoaka volandrasana ankilan'ny fanokafana ny fanadiadiana mahakasika an-draharaha tany Kongo izay namoizana ain'olona maro ihany koa. Tsy mbola tanteraka ny fifanarahana miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka vahiny amin'ny fanajariana sy ny fambolena Obamangoky. Roa taona mahery aty aoriany nanambaran'ny filofa eo amin'ny mpamaranana ny momba izay. Mitaraina manoloana ny fivadia-pitokisana sy ny endrika fangalara-tany. Ataon'ny fanjakana ihany koa ankilan'ny mponina any an-toerana. Niakatra voroen'ny fahatapahan-jiro raha ny teto Antananarivo sy ny manodidina tao anatin'ny herinandro. Ny atombohan'ny fahavaratra miteraka fatiantoka ho an'ireo mpandraharaha sy mpanao asa tena ny momba izay, indrindra ny fahatapahan-jiro lava reny. Karazana aretina maro no mirongatra amin'izao fotoana izao, isan'izany ny endram-boalavo sy ny maro hafa ho an'ny ankizy. Miverina miakatra ihany koa ny tahan'ireo olona tratran'ny Covid-19. Any velany nosantanana nanomboka androany ny COP27 izay tontosaina any Egypte. Maro no andrasana amin'ny alalan'izany tahaka ny mahakasika ny resabola atokana amin'ny ady amin'ny fiovany ny toetrandro. Miantsy prian'izay. Finaritra tongo klasia tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alatsinainy fa 7 ny volana novambra taona 2022 ity atena ny arahaba ary manasanao ihany koa anjoy ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia nitoy ny anoanana sy ny mosary ny Kongo no isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Tafiakatra 570 ireo namony ainy vokatry ny anoanana sy ny mosary any amin'ny distrika ny Kongo amin'izao fotoana izao araka ny antotanisa voarainy solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Ankoatra io tontosandroany ihany koa ny asam-bomera ho an'ilay komisiona manokana anokatra ny fanadiadiana mahakasika an-draharaha tany Kongo izay namoizana ain'olona maro ihany koa. Henri Florion. Efa tsy mijanona any amin'ny faritra atsimon'ny Nosireriana ankehitriny ny Kere fa efa hita ihany koa any amin'ny distrika hafa. Niteraka resabe teo anivon'ny tambazotry serasera nanomboka ny herinandro lasa teo ohatra. Ireo sary nampiseho ny anoanana sy ny fahasaran'ny mponina any amin'ny distrika ny Kongo iny. Miamahazo vahana ny mosary any an-toerana amin'izao fotoana izao hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana ary efa mpolona maro ihany koa ireo namony ainy. Le mosary aloha zany dia misy raha ny isa eto ampelantanako zany no matina mosary dia efa tafakatra 570. Efa nisy ny antso avo, nisy ny kaikaiky natao dia efa namaliny teo anivon'ny BNGRC. Ary anisany zatra tena nampalahelo teo amin'ny commune rurale ny Tanakamba hoe ao anatin'le fizarana vary mihitsy ilay olona milahatra eo ny tambotsitra ny telo dia maty ho azy eo. Dia mety teny ny praitan-drazana hoe fa nganareo tsy mamboly, nganareo tsy mamokatra ny tena olana ao anatin'ny distrika ny Kongo dia noho ny tsy fisina lalana. Faharoa noho ny fisina kolokolo be loatra eo anivon'ny tompon'andraikitra samihafa na ny filaminana zay na ny fitsarana. Fahatelo tsy fanomezana azy fahafahana andray tanana ny toedrara sy ny toejavatra misy ao anatiny. Ohatrany hoe olona kamo zay, ohatrany hoe olona tsy mamokatra zay amin'ny Kere nefa lay tontolo afahana mamokatra, lay tontolo afahana miavitra mihitsy ny tsy mipetraka hatreto. Ankoatra io no tontosaina androany marina teny Tsimbazaza ihany koa ny asam-bomera izay nataon'ireo solombavam-bahoaka mba ahafahana manankana vomera manokana anokatra fanadadiana lalina mahakasika ny raharaha niseho tany Kongo tamin'ny 27 ny volana Aogositra lasa teo.
atolotra eo anivon'ny fivoriam-be azon'ny Besinimaro atrehana ny fankotavana ny fananganana ity voamera manokana ity ary aorian'izay vao hanao ny asa ny komisiona manokana izany. Lay komisiona zany raha ohatra ka ekena eo anivon'ny fivoriam-be dia anadiady mihitsy hoe iza ny tompona andraikitra, iza ny nanao inona, avy aiza ny baiko sy ny sisa. Zany rehetrarehetra zany dia ivoaka ao anatin'io fanadiadina io avokoa satria zahay manokana mahasolo tena mbahoaka anay dia tsy resy lahatra mihitsy zahay hoe tokony natao reny fitifirana reny na tokony natao reny famonoana reny satria voalohany aloha hery tsy mitovy faharoa tsy misy fidirana tao anatin'ny faritra voararana lazaina fa zone rouge. Fahatelo azo namboarina lay basy natao potokana raha ohatra ka tena hoe tonga tamin'izany fampiasan-kery zany fa tsy natao marovava, zany hoe azo natao koparokotateraka lay po basy fa tsy natao rafalina. Ho anay zany de tena hoe misy finiavana amono nianga tamin'ireo mpitandro filaminan'ireo. Efa nametraka dinina entina hametrahana fandriam-pahalemana ihany koa ny fiarahamonina fanolavany ny fitsarana ny fametrahana izany. Tsaivina fa efa ihoy eritaona mahery izao no tsy niasa ny machine izay ahafahana mifamezivezy miazo any Kongo. Sy mbola misy ihany koa ny fanamboaran-dalana any an-toerana nateo azy ny fampanantenana nataony mpitondra ankehitriny hoy hatrany ity sombavambahoaka voafidy ditany an-toerana ity. Vahaolana entitra araka izany ho ilain'ny vahoaka any an-toerana indrindra fa ny lafy ny fifamezivezena zay antony mampitoka-monina ity distrika ity ankehitriny. Isan'ireo raha mafana tsy mbola hita toy ny tao ikongo farany teo fa ao anatin'izay dia mitongilana ny fampiarana ny lalàna eto amintsika amin'izao fotoana manoloana ny tsy fahaenon'ny tsony ny toy ny fanadiadiana mahakasika ireo raha mafana ny seho teto amin'ny firenena tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ihany koa ny tany-tandalàna ho ireo mpanao politika sy mpandinika fiainam-pirenena nanaovana fanadiadiana tamin'ity androanyity Henri Florian. Tsy hahenona tohiny intsony ireo vaovao mafampana ny tranga teto amin'ny firenena teo aloha amin'izao fotoana izao. Nangina tanteraka izany saingy andrasan'ny mpanaraba voafatratra ny mety ho tohany. Aiza ho aiza ny valin'ny fanadiadiana sy ny toy ny famotorana mahakasika azy ireny. Io no isan'ny fanontaniana apetraky ny olom-pirenena maro ary lambaniny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Isan'ireo raha nangina ohatra ny fahaverezan'ny volamena teo anivon'ny bureau ny ministera ny Arenan-kibon-tany sy ny loharan-karena strategique. Ao ihany koa ny raha mahakasika ilay volamena milanja 7 kilao. Aiza ho aiza ihany koa ny toy n'ilay conteneur miisa 8 saro ny faditserana natao amin'ny seranantsambo ny Tomasana izay nahitana vato-sarobidy kasaina ahondrana tsokosoko tany Chine. Santionany ihany ireo voalaza ireo fa maro ny tsy fanarahan-dalàna mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ilaina fijerevana akaiky. Mampiseho ny tsy fisian'ny tany-tandalàna fo ireo rehetra ireo raha ny nambaran'ny mpanao politika nanaovana fanadiadiana androany. Zany dia taratsy ny tsy fisian'ny ataontsika hoe état de droit eo ihany koa ny transparence zany amin'ilay ataontsika hoe enquête. Ho anay antoko fiombonana dia zavatra ohatran'ireny dia ataontsika hoe taratsy ny tsy fahaizan'ny fitondram-panjakana mametraka ny ataontsika hoe zany hoe séparation de pouvoir zany eo ihany koa ny miady amin'ny fanondranana harem-pirenena antsokosoko zay ataontsika hoe matematesana zao fitondranana zao zava-dehibe ny ahitana ny marina mahakasika ny zavatra iny satria raha ohatra ka tsy hita zay marina zay dia lasa ho fomba fanao le izy eto amin'ny tany sy ny firenena nefa eretseretina hoe ireo olona nanao an'ireo zavatra reo dia olona natao ho modely eto anivon'ny firenena zany. Taratsy ny sefesiana zany transparence sy ny état de droit zany ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena zany mahakasika an'ireo série de scandale nataontsika hoe festival de scandale ara no azo ilazana azy. Nanamafy ny foloa lefitry ny CFM teo aloha fa tokony ho ampitoviana eo ambanin'ny lalàna avokoa ny rehetra mba hipetrahany fahamarina sy ny fahatokisan'ny vahoaka ireo rafitra isan'ambaratonga eto amintsika. Fahamarinana ny lalàna ny fampiarana andreo dia mitondra filaminana, mitondra fifampatokisana eo anivon'ny fiarahamonina. Tena isin'izany hoe fiarahamonina malagasy ao anaty fihavanana zany dia miara-dalana amin'izany foana koa ny hoe lalàna ny fampiarana an'izany amin'ny olona rehetra mitovy ary hitozo mandrakariva ho fifampifehezana, fifamantorana ary famaizana ihany koa ny lalàna mba ho fanitsiana ho arofanina anivon'ny fiarahamonina. Zay nge le fihavanana tsy zay ny nahatonga ny andrenam-pomerina ny te mihitsy hoe ny fanjakana tsy ananako havana mba ahafahany hoe mampiatra ny lalàna amin'ny olona rehetrarehetra dia zay fifampitovizana eo ambany lalàna ny rehetra zay zay ny tena miteraka fiarahamonina vanona sy firindrana ary miteraka fihavanana mafiorina. Any amin'ny tany demokratika
manana didy lehibe eo amin'ny fanajana ny lalàna velona ny mpitondra fanjakana ary tokony hampiatra aradrariny ny lalàna misy ihany koa ireo fahefana mpampiatra lalàna. Andrasany maro araka izany ny hivoahan'ny valin'ny fanadiadiana mahakasika ireo zavanisy teto amin'ny firenena ireo mba tsy hipetraha ny tsy maty manao taintsony eto amintsika. Faharoa taona mahery teorinina nambaran'ny filohan'ny repoblika fa eo amin'ny mpamaranana ny fifanarahana miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka vahiny amin'ny fanajariana sy ny fambolena Bamangoky tsy mbola tanteraka izany raha ny fanadiadiana hatreto eo amin'ny mpitadiavana mpiara-miombonantoka isika amin'izao fotoana izao hoy ny minisitra ny fambolena raha ny tafataminy mpanao gazety Onona Saina. Ny volana janoary 2024 no nanambaran'ny filoham-pirenena fa eo ampamitana ny kontra miaraka amin'ny orinasa vahiny anatanteraka ny tetikasa fanitarana ny toeram-pambolena ny Bamangoky anatratrarana ny velorano fahasivy ny fahavitantena ara-tsakafo. Tsy mahitantana ny orinasa mpanjakana. Izay orinasa mpanjakana rehetrarehetra tantantsika dia fahity avokoa. Fahitiny Jirama, fahitiny Air Madagascar, fahitiny Souvonio, fahitiny Roso, fahitiny orinasa rehetrarehetra izay apetratsika eto. Noho izany dia izao ilaintsika ny fahaiza-manao ny any ivelany ary hoasehoko anareo amin'ny émission manaraka hoe ohatrohatry ny ahoana moa ny partenaire anampy antsika amin'ny fambolena vary any Bamangoky. Tsika mihitsy ny angavan'izy ireo avy izay ampio mazava tsara anatin'izy io fa amin'ny anaran'ny État malagasy fa partenariat no atao. Zareo manana ny fahaiza-manao, izy mitondra ny materiel ary ny zavatra nataoko dia hoe ao anatin'ny alohan'ny farany taona dia fa mba hita ny vokatra. Ny 12 janoary 2024 namoaka fampahafantarana ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono fa ny vondron'ny orinasa Elite Agro LLC izay manana ny foibeny any Abu Dhabi no hiara-iasa amin'ny fanjakana anatin'ny 3P partenariat public privé amin'ny fanitarana ny tetikasa Bamangoky. Roa taona mahery aty aoriana tsy fantatra mazava ny toyiny ary nilaza ny ministra tompon'andraikitra fa eo am-pitadiavana ny mpiara-miombonantoka indray isika. Efa elana inotsika azy sarotra ihany no hoe tena mahita partenaire fa tsy tena hoe nihemitra tanteraka akory le partenaire na dia nahita raha hoe sady tsisy lalana le toerana mbola tsy maintsy hanamboatra lalana toerana malalaka be mila be dia be ny aménagement sy fanamboarana mbola atao dia miezaka tsika mbola miantso ihany an'izay mety vonona hitrandraka azy miaraka amintsika zay tsy kivotsika tsy fa mbola ezaka ihany misarika mijery raha famokarana vary zany moa fantatsika fa vitsy ny sehatra tsy miankina miditra amin'izany satria betsaka ny riska fanarahana io raha zay hiditsy eo dia tsy maintsy takitsika hoe misy ampahambokatra ao amin'ny malagasy ny tany dia mijanona ao amin'ny malagasy miara-mitrandraka dia miara-mizara ny tombontsoa. Nampanantena ny tompon'andraikitra eo anivon'ity ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ity fa isy ny fanazavana momba ity tetikasa ity saingy sy tanteraka izany hatramin'izao noho ny antony tsy fantatra. Isan'ny fanontaniana iandrasam-baliny amin'izany ny hoe nisy ve ny orinasa efa nifanaraka tamin'ny fanjakana saingy niemitra taty aoriana. Inona no antony? Sa mbola eo am-pitadiavana izay ho mpiara-miombonantoka ny fanjakana tamin'izany fotoana ary tsy mbola nisy namaly ny antso hatramin'izao. Raha tsy mbola nahita mpiara-miombonantoka ao anatin'izay ny fanjakana malagasy amin'ny ampahany voalohany amin'ny tetikasa Bamangoky iny amitaraina ihany koa ireo eny fotony amin'izao fotoana noho ny fivadia ampitokisana ataony fitondram-panjakana. Endrika fangalara-tany ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao ireo mponina ka tsy azo ekena intsony. Mizara roa ny tetikasa Bamangoky. Ny voalohany tsy mbola nahitana mpiara-miombonantoka hatramin'izao ary ny faharoa iarahana amin'ny BAD, ny Banque Africaine de Développement izay mamatsy ny vola amin'ny fanajariana ny tanin'ireo mponina ahafahana manatsara ny vokatra. Misy kosa ny komity natsangana anatanteraka izany anatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Raha ny zava-nisy ny taona 2024 velom-panantenana ireo tantsaha fa ho ajarian'ny fanjakana miaraka amin'ny BAD ny lemaka ho Bamangoky. Nazoto ireo tantsaha tamin'ny fiara-miasa. Nivadika nefa ny rasa ankehitriny hoy ny solotenan'izy ireo. Tsy ara-drariny, tsy arakaraky ny fifanarahana izay napetraky taminay natrehiny adjoint chef de district teo tenako tamin'izany fotoana izany. Ny agnatin'ny 5 hekitara analana 50 ampahany ho an'ny fanjakana fa omena liza mantaninay omena liza rehefa alaina aminay tsy omena nay tompon'io marary gainay
nanaiky niresaka tamin'ny mpanao gazety ny bentanana teo aloha izay nanao soniny fifanarana tamin'ny taona 2024 sy nandresy lahatra ny vahoaka tamin'izany fotoana fa asony rehetra ititetika sa ity ny zava-misy ankehitriny izay tsy araka izay nosoniaviny izay raha ny nambarany tany hoajarena te dia efa manatopo ary natonga ny vahoaka ray manontolo nametraka ny ayahiny tamin'ny tenako tamin'izay fotoana zay aho nametraka fitanenana hoe ho tonga ny famatsiam-bolan'ny bady ho ajarina nyty toerany ity izay tombotsoa ho anareo vahoaka zay ny teny nataoko tamin'izay tany anareo ho ajarina ho anareo nohony zany rehefa atao io fanajariana eo rehefa vita ny fanajariana tsy maintsy averina aminareo ny tany zay ny fanarahana tany ambolohany dia nametraka moa tamin'izay fotoana zay hoe satria ny bady izay namatsy vola ao anatin'ny famatsim-bolan'ny bady ny fanaovana recensement ho an'ireo tany zay fa manatopo zany hoe recensement refonte zany ho an les autochtones amin'igny faritsy zany ny resaka fifanarahana tompoko fa tsisy an'izany valeur vénale zany zany be tanàna tamin'izany mbola tsy naheno an'izany mo zany aho fa 2022 avy nahita an'izany mo zany fa nanomboko tamin'ny mandako nanomboko 2015 jusqu'à 2020 tsy naheno an'izany valeur vénale zany tsy navelan'ny fanjakana ambolena ireo tany vao nanomboka ny fanajariana tamin'ny taona 2024 hatramin'izao vokatra izao fivadian'ny fanarahana izao manambana ny hiditra amin'ny taniny izay no ajariana ireo mponina ka nohony ty fanajariana ty nanaja n'le fanjakana le vahoaka dia ny andry tsy mamboly tsisy velomam-po ny fanjakana koa tsy nanome mesure d'accompagnement hoe nareo mbola tsy mamboly amin'ity taninareo ty ka ty aloha mba misy tahaka an'ireny kany corona ka rehefa tsy misy valiny re tompoko dia miala tsiny miala fondro fa masare zahay kere zahay hamboly anay tany anay eo raha vo tonga tsakorana dia mamboly zahay mampilaza zahay zay fa ho tonga zahay hanantona amin'ny taninay fa masaregna anakay keregna anakay tsy handry zavatra lava eo ka dia fa milaza zahay mba tsy ho tampoka samby tsy ho tampoka amintsika fa hamboly zahay fa kere mesure d'accompagnement baka aminareo tsy misy ny fitarainanay tsy daniananareo ka ino nary nataonay araka izany mikatso ny tetikasa Bamangoky amin'izao fotoana ity tetikasa ity izay isan'ny fanamby anatratrarana ny velirano fasivy nataon'ny filota amin'ny vahoaka malagasy mampanaraka izany ny anatratrarana ny fahavitanterana ra-tsakafo amin'ny taona ho avy araka ny fampanantenana lafomba vao hafa kosa indray dia tsy miaina anaty asa mendrika anaty travail des sons ny ankamaroan'ireo miasa enanivo ny asehatry ny fanaovana lamba sy akanjo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny teo anivo ny fikambanana iraisampirenena momba ny asa na ny OIT latsaky ny 8 ariary isan'andro ny vola iaina ny 3 isanjato izy ireo izay miaina ao anatin'ity sehatry ity etsy ankilan'izay manandanja eo amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena ny sehatry ny fanaovana lamba noho izy mampiasa olona mivantana hatrany amin'ny 10,000 sy ray etsy any hoany tsy voaja ny ankamaroan'ireo tepoka mba iainana anatiny atao hoe asa mendrika na travail des sons eo anivo ny ankamaroan'ny sehatry ny famokarana lamba sy ny fanaovana akanjo hoy ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT manodidina ny 2,3 isanjaton'ireo mpiasa nanaovana fanadiadiana ny tsy manana knaps ary eo amin'ny 2,7 isanjaton'ireo mpiasa eo amin'ny chaîne d'approvisionnement no tsy ara-dalàna na informel ho hatrany OIT. hitanay fa 3,7 isanjaton'ireo mpiasa no miaina amin'ny vola latsaky ny 7,000 isan'andro midika izany fa tafiditra anatin'ny fahatrana tanteraka teboka manandanja izany hitanay ihany koa fa ny 7,7 isanjaton'ny vehivavy terabao no tsy manana zo ahazo congé de maternité ary tsy manana zo tsy manana fotoana akory ampinonona ny zanany toe-javatra manahirana tokoa izany indrindra raha miresaka ny atao hoe fivoaran'ny Madagasikara amin'ny asa mendrika na travail des sons isika etsy ankilany anisan'ny mampidi-bola betsaka eo amin'ny resaka fanondranana ny vela io sehatra io saingy tsy nitsahatra ny aratsy ny fomba fiainan'ireo mpiasa ao anatin'ity sehatra ity taorian'ny valanaretina covid nanomboka ny valanaretina covid-19 hitanay fa ny aratsy ny condition de travail ho an'ireo mpiasa eo amin'ny sehatry ny fanodinana lamba sy fanamboarana akanjo ny ena ny fidiram-bolan'izy ireo ny ena ny ora fiasany maro tamin'izy ireo no very asa nisy fanadiadina natao ihany koa nampiseho fa tena tsy tsara ny
condition de travail eo amin'ny fahasalamana sy ny fandrimpalemana mandritra ny fanatotosana ny asa. Misy ny tsy fitovian'ny karamaraisin'ny mpiasa, misy fanavakavahana. Ahitana ireo karazana herisetra eo ampanantanterahana ny asa ary mihena fanavakavahana ireo vehivavy. Discrimination envers les femmes. Tia ivona laharana faharoa aty Afrique subsaharien i Madagasikara amin'ny fanondranana ireo vokatra eo anivon'ny sehatry ny fanodinana lamba. Napiditra mahery ny 5.3 miliara ariary ny fanodinana lamba sy ny fanaovana akanjo ny taona 20 hatramin'ny 2012 ka 7.5 niarika fahobena ny PIB amin'ity sehatra ity. Ho fanatsarana ny sehatry ny fanodinana lamba sy ny fanaovana akanjo, misy ny tetikasa atao hoe chaîne d'approvisionnement durable pour mieux reconstruire eo anivon'ny OIT. Ny vondrona Europeana no mamatsy vola ity tetikasa ity. Ny firenena Europeana izay mpanjifa voalohany ireo vokatra lamba sy akanjo avy aty Madagasikara ary manara-maso akaiky ny fanajana ny fenitry ny asa mendrika sy ny mahaolona mialohan'ny anjifan'izy ireo ny vokatra. Fa isan'ny manome vahany ireo mpisoloko mpandrefitany eto amintsika amin'izao fotoana izao tsy fahafantarany maro. Ny asan'ny mpandrefitany mpahirana ny géomètre expert hono teo anivony ho lavitra ny fandrefesan-tany eto Madagasikara raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Vitsy ankilan'ireo mpandrefitany mpahirana miasa amin'ireo sampandraharana tokana ho amin'izay manena ny Madagasikara. Tsy ampisy ireo mpandrefitany mpahirana géomètre expert eto Madagasikara. Vokatra izay mahazo vahana ireo mpisoloako mpandrefitany eto amintsika. Mbola betsaka ny vahoaka malagasy ny tsy mahafantatra an'izany hoe inona ny asa ataon'ny géomètre expert fa misy ireo olona izay tsy manana an'izay fahazahoan-dalana sy tsy fananana an'izay traikefa entina manaovana ny fandrefesan-tany izay dia izay ilay ahitantsika olana zany. Lasa misy ny olana mifanitsaka ny tany, mihatany ny vahoaka ary faninjehana an'ireo olona izay tsy manana fahefanana ao an'izany nefa minia manao an'izany. Ankilany, misy amin'izao fotoana ireo famantarana manokana hoentina manavaka ireo mpandrefitany mpahay-raha. Misy ny badge zany, misy ny carte professionnelle izay milaza ma géomètre expert. Ankehitriny koa izay dia efa misy ny fitafy izay entina manao an'izany asa izany ka rehefa tsy manana an'ireo fitaovanareo zany ny olona izay hitantsika fa manao an'izay fandrefesan'izay dia tokony atsahatra avy hatrany ny asa. Faratratra moa izy dia misy ny sazy izay voalazany lalàna dia ny figadrana fidirana tranomaizina ary koa ny fandoavana onitra ho an'ireo olona minia izay manao ny asa na géomètre expert nefa tsy nomena fahefana manao an'izay. Ratsaivina ny lalàna 120 tsipika ohatraotra 5 no nametraka ny ho lavitry ny fandrefesan-tany na ordre de géomètre expert eto Madagasikara. Eto amintsika mandridina ny 700 ireo géomètre expert miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana miasa eny anivon'ireo sampandraharaha ny fandrefesan-tany manerana ny nosy. Fa niakatra voroeny ny fahatapahan-jiro raha ny teto Antananarivo sy ny manodidina tao anatiny herinandro ny atombohany fahavaratra miteraka fatiantoka ho an'ireo mpandraharaha sy mpanao asa tena samihafa momba izay indrindra ny fahatapahan-jiro lavareny aterak'io raha ny fanadiadiana fity nokoloana. Ora iray hatramin'ny ora 3 isan'andro ny fahatapahany herinaratra teto Antananarivo sy ny manodidina ny farany herinandro teo. Ankoatra ny fahasimbana ao an-tokantrano miteraka fatiantoka ho an'ireo orinasa madinika sy salatsala ny fahatapahan-jiro lavareny. Ho an'ity toerana fikarakarana volo sy tarehy iray ity, miankina amin'ny herinaratra ny fiodin'ny orinasa, mihena ny mpanjifa noho ny fahatapahan-jiro. Manoloana an'izay dia tena miakatra tena 100 isan-jato mihitsy ny fakturanay ary na izay ara dia tena manontany tena mihitsy hoe ahoana satria efa mihena zany ny herinaratra ampiasainay nefa ny fakturany jirama dia tena mitombo zato eny mihitsy. Araka maha hoe mbola orinasa kely anay aloha zany izao dia mbola tsy manana fahefana be izay hoe hividy groupe dia lasa miaritra le fiverena le izy eto izay mandra-piverina le izy. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity, fatiantoka hatramin'ny 50 isan-jato no ateraky ny fahatapahan-jiro amin'ny vanim-potoana fahavaratra izao. Mamana finday no antom-pivelomana isan'andro. Miatraika mivantana amin'ny vola miditra araka izany ny fahatapahan-jiro maharitra 3 ora. Ny fahasimban'ny zavatra ampiasaina, indrindra tele, frigidaire mandeha dia simba. Miakatra be ilay jiro dia efa midina tampoka dia simba ilay izy. Fatiantoka be satria ao anatin'ny adiny 2 ora izany esolona ny zavatr'olona dia simba dia
miana fidiram-bola tsy dia hoe betsaka atsasa mihitsy aloha atsasa satria ny misaritra telefona adiny telo adiny enina. raha iverenana ambetindresaka ny fanjakana ny famahana ny olana amin'ny vatam-panjiro eto Madagasikara ny taona 7 no nolazainy ny fanjakana ho fataperany izany delestage zany eto Madagasikara raha toka ny volana jona lasa teo no nolazaina ny fafotoana fahataperany izany. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sento anaty adoka fo vetivety ny firongatra ny valinaretina samihafa sy ny fiakarany tany-tranga. Voamarina manodidina ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fandrodanana toeram-ponenana sy toeram-pivarotana atao talata ny volon'ondry. Rehefa avy eo no anarahantsika izay. Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuite? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 30 novembre. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Pirate et ses collègues Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 RTTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Maro domoka fanapeseko fa France-Col fo ileko. Mora sady efficace, monsieur Moustika tsy tatrasy. Kaza mialam maniche si manepitro mandini jusqu'à maraindregny. Matura piramidana miaraka amin'ny France-Col. Université PEF. Parcours, études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85. 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy hoe ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. 3 ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolikoly ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanimbola sy ny taky ny fangaraharahan'ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Ndao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitra ny kolikoly no ianantsika amin'ny 13 Mamerina ny arabatra ny tombo klasia tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ala ity.
isantarantsika izay dia karazana aretina maro no mirongatra amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny aretin'ny fitaovam-pihinanana sy ny anendram-bola afaka ny ankizy ny tena lasibatra ao anatin'izay. Mivena miakatra ihany koa ny tandro tratrany Covid-19 eto amintsika amin'izao fotoana izao. Zaza menavava hatramin'ny 5 taona, iray hatramin'ny 5 isanandro no tonga manao fizahana momba ny fivalanana sy ny endram-boalavo raha ny tatitry ny mpitsabo iray teto Andrenivohitra. Raha tara ny fitsaboana, mety hiteraka hatramin'ny fahafatesan'ny zaza ireo aretina ireo. La ankizy kely ny tena indrisy tena be dia be ary ny jaly. Mandoa sy mivalana. Ny ankizy manomboka menavava mandrapatonga ny teo amin'ny ankizy ny 5 taona teo ny tena be dia be. Inona moa ny tena zava-doza amin'izy iny dia ny fahaverezan'ny rano, le tsy mahina-kanina, le déshydratation. Dia rehefa tena tsy mahina-kanina dia reraka. Dia eo ny tena mampijaly an'ilay ankizy. Manarak'izay ny varicelle na ny endram-boalavo tena miparitaka. Tamin'ny herinandro talohan'ny tinidiran'ny mpianatra ity dia niparitaka be izy eo dia le any amin'ilay mamay be dia le mamay sy ny complication amin'ny varicelle ny tena natahorana. Nisy ihany kokoa tatoato ny fanitona. Ankoatran'ny aretin'ny taovam-pisefona, efa miverina miakatra indray ihany koa amin'izao fotoana ny tahan'ny olona mitondra ny valanaretina Covid-19. Iray hatramin'ny 2 isanandro no voamarina fa hatratra ny valanaretina io eto amin'ity toeram-pitsaboana ity. Maninona ny virusna coronavirus no mironga tsotra be. Ny ao a France sy ny ao a Chine izay firenena mifandray be amintsika dia mirongatra izy ireo zao. Manodidina 21 308 olona isanandro ny ao France ny vo. Efa misokatra nefa ny territoire ankehitriny. Dia tsy mahagaga raha makaty amintsika ny tonga aty amintsika ny coronavirus. Ohatran'izay koa ny ao Chine. Fandraisana amin'ireo sinoa ireo be dia be izay tsy azo elana. Dia tsy mahagaga raha mirongatra ny valanaretin'ny coronavirus. Araka ny antotanisa navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny 7 oktobra hatramin'ny 4 ny volana novambra, 7 ny tranga vaovao voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 teto Analamanga ny 7 tamin'ireo, Antsiranana ny 8, Ray avy kosa tao Boeny sy Diana. Vidy izay ndresaka aretina fa vaovao manodidina ireo mpisehatra anatin'ny fitsaboana kosa indray. Dia fanampiana ireo farmasianina vao navita fampianana no isan'ny tanjona amin'ny fanaovana ny 29e congrès de la Fédération pharmaceutique de l'Océan Indien izay karakarainy eo anivon'ny APM na ny Association des pharmaciens de Madagascar. Farmasianina manodidina ny 30 eo no andrasana avy amin'ny Nosy Maurice anatrika io fotoan-dehibe eo amin'ny tontolon'ny farmasiana io raha ny fanazavana. Fa hiazo ny commune talata ny volonondry vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Velotarainy ireo mpivarotra talata ny volonondry izay voakasiky ny fandrodanana trano. Nataon'ny commune any an-toerana ho an'ny androany tsy araky ny nampanantenany ny ben'ny tanàna ny zava-niseho. Ireo mpivarotra izay nampiantso ny mpanao gazety ho an'ity androany ity ka tokantrano maro no very fivelomana amin'izao fotoana izao. Onona saina. Toeram-ponenana sy trano fivarotana maro no narodan'ny commune talatany volonondry androany. Isy ny fotodrafitrasa ho tanterahana ary an'ny commune ny tany, saingy tsy araky ny fifanarahana tany am-piandohana ny ataon'ny ben'ny tanàna ho ireo mponina. Fa nefa fampiresanay mboloa hoe mandray vonina izy miantoka gorodona varavarana manao mandray vonina zany ianao tsy miantoka ninninne. Zay fampiresana mboloa nefa taty aoriana izy lasa mivadika lasa zay nanao finition fa izy nanangana fotsiny. Vao tratran'ny confinement dia fa nisy kely dia io ndray fa tratran'ny fandrodanana dia tena grave be mihitsy. Tokony vita ny box vao arotana ny trano. Izay reto dia trano fonenana fitadiavam-bola tsena ihany koa zany. Ny fahasahiranana aloha izao hoe raha antsika mahita tena sahirana ny fivelomana miato ihany koa. Tan'izany efa tena sahirana aloha tamin'ilay satria na fivelomana karaha tsy asehaka an'ilay fanaovana an'ilay trano. Fa tena sahirana fa zara izao nakavola taman'olona nanamboarako an'ilay tranoko tao. Tsy misy ny fanonerana ara-bola hoy ny ben'ny tanàna ary tsy maintsy hirosona ny fandravana ireo trano. Fanamboarana ahafahana mametraka ny faritry ny lapan'ny tanàna, voasakana ny lalana miditra ao amin'ny lapan'ny tanàna dia tsy maintsy misy fandravana tao. Anisan'ny trano narotana zany dia anaky 8.
tamin'izany fotoana izany dia efa nampahatarina ireo olona ireo fa tsy maintsy misy ny fandravana izay mahakasika nyo trano devant ny lapan-tanàna ireo. Ny fanoherana natao dia niezaka ny commune nanamboatra trano ho azy ireo. Hatreto tsy mbola vita ny tranona mpanantenain'ny commune amin'ndrana ireo mpivary, vokatrio ankonana maro no very fotom-pivelomana. Lafomba vao hafa kosa indray dia notanterana tamin'ity androan'ity ny fanokafana ny herinandrony tany sy ny fanajariana ny tany manana ny toerana ny tany raha ny eto amintsika. Zava-dehibe araka izany ny fijerena manokana mahakasika izay sehatra ny fananantany sy ny fanajariana ny tany izay. Nanomboka ny taona 2012 no efa nisy ny ezaka ho amin'ny fizarana karatany sy ny famitrahana paikady ho amin'ny fanajariana ny tany. Hatreto betsaka ireo fanambo mbola miandry raha ao anatin'izay raha ny resaka fananantany sy ny fanajariana ny tany no asiana resaka manokana. Lafomba vao hafa kosa indray dia ny tsy fahalalana ny tantara no mahatonga ny olona iray tsy mahay manapa-kevitra eny anivon'ny fiarahamonina misy azy ho ny mpahay tantara iray nanaovana fanadihadiana. Zava-dehibe ny fifehezana ny tantara tany aloha ahafahana mitondra ny fampandrosoana ho an'ny ho avy. Ankilany mbola malalaka ny sehatra asa amin'ny fianarana tantara ho an'ireo mpianatra. Nahazo diplôma raha ny fanadihadiana natao teny anivon'ny sampam-pianarana tantara eny anivon'ny Universiténa Antananarivo tamin'ity androan'ity. Avy no kolona. Isan'ny mahatonga ny fampandrosoana diso lalana ny tsy fahafantarana ny zava-misy teo aloha hoy ny mpahay tantara. Raha ny zava-misy eto Madagasikara no jerena, ny tsy fahafantarana ny lasa sy ny fomba fandiniana ny zava-misy teo aloha no isan'ny sakana ho an'ny fampandrosoana amin'izao fotoana. Araka izany, mandray anjara amin'ny zava-misy ankehitriny ny tantara. Antony, tsy afaka manapa-kevitra ho an'ny fiarahamonina ny olona izay tsy mahafantatra ny tantarany. Hoy hatrany ny mpampianatra mpikarika tantara eny anivon'ny Anjerimanontolo. Tena marina zany satria ny tantara dia tsy fianarana datinandro fotsiny sy anaran'olona akory fa ny tantara dia fandiniana ny fandehan'ny fiainam-piarahamonina sy ny kolotsaina ao anatin'izay ary ny zava-misy dia ny fifehezana ny tantara no ahazahoana ny fifehezana ny tantara no ahazahoana manatanteraka amin'ny fampandrosoana satria ny tsy fahalalana ny tantara dia mahatonga ny olona tsy mahay manapa-kevitra ho an'ny fiarahamonina izay misy eo aminy satria tsy fahalalana tantara mahatonga ny olona tsy mahafeny fihiziny, izany hoe identité. Rehefa tsy mahafeny tantara ny olona dia tsy mahafeny identité ary tsy afaka manapa-kevitra. Kanefa rehefa tsy manana an'izany toe-tsaina mpandinika tantara izany dia zao iarahantsika mahitsy. Ankilany, isan'ny sehatra malalaka ny fianarana ny tantara eto Madagasikara. Maro ireo sehatra asa aorian'ny fianarana mandritra ny 3 taona ho an'ireo manana ny diplôma lisansy. Isan'izany ireo sehatra miompana amin'ny fiarahamonina sy ny fizahantany ary ny fianarana mikasika ny fampandrosoana. Ny fianarana ato amin'ny département d'histoire dia ny 3 taona voalohany anao zahoana ny diplôma teo hoe licence. Dia ny licence ny teneniko teo licence ho an'ny étude historique, licence ho an'ny sciences sociales du développement, licence ho an'ny sciences des archives, sciences de la documentation et de la muséologie. Inona no atao anatin'izany ary manofana olona anao inona moa fa ny ato amin'ny département d'histoire dia manofana olona ho lasa mahay asa maro lafy, izany hoe polyvalent teny frantsay. Ny olona mivoaka avy ato amin'ny département d'histoire dia olona afaka miasa amin'ny sehatry ny fiarahamonina, afaka misehatra amin'ny asam-panjakana ary indrindra fa afaka misehatra amin'ny asan'ny fizahantany, afaka misehatra amin'ny asan'ny fampandrosoana satria ny olona mivoaka avy ato amin'ny département d'histoire dia mahalany ireo mpianatra andalina ny fianarana ny tantara. Anton'izany tsy fahafantarana ny sehatra asa hoy ny talen'ny sampam-pianarana tantara. Raha ny fanazavana, ny fahalalana ny lasa no ahafahana miatrika ny ankehitriny anomanana ny ho avy izay ivina misokatra nanomboka androany taom-pianarana 2024-2025 eo anivon'ny Anjerimanontolo. Fa tontolo ny kolotsaina indrindra mandidina ny zavakanto izay manjombona amin'izao fotoana izao kosa indray. Ny Alato de Gosoareza maraina teo no fomangatsika ny Bezara Ernest didy edesa iazo ananivo rano avaratra distrika Nantsiranana faharoa izay toerana ny aviny mbola tsy voafaritra mazavatra eto ny fotoam-pandevenana fa maro ireo mpanakanto namany no iara ampiseho fiombonam-po amin'ity andrarejy ny kanto nandao azy ireo ity. Nodimandry i Bezara Ernest
nay Dedes tamin'ny fafitopolo araiky amin'ny taogno teto amin'ny tany fanarovagna ty. Maro ny sanasa vitany raha eo amin'ny lafiny kanto ary maro ihany koa ireo zay mpanakanto nondriky malahelo amin'ny nalasany ity mpanakanto zokiny azo atao hoe légende ity. Teo amin'ny fiarahamoniny voalohany izy Dedes lehilahy tia magnanatra. Izy ka fa rehefa miresaka Dedes hanitra foziny izy ka fa mikoragna hanitra. Ary indrindra fa hitantsika jiaby le hirana jiaby tsy de misy hira hoe vetaveta na hoe hira hoe mitsinotsinona loatra fa siky hira hoe mikaro de hoany anivrano zegny milaza. Ary avy anivrano mbola misy fiambesaka avao zegny zanaka anazy mbola misy tonga koa zegny avy any France. Izay zegny programme fangatahina antsika jiaby le ino mba matsapa fa mety nataony tamin'izay hira hafitra zay napetrany jiaby zay mba samby hivavaka ho anazy mba hazo fiadanana any ampotra. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatiny maresaka iraisam-pirenena amin'ity ala ity. Nosy tanana nanomboka androany ny COP 27 izay tontosaina any Egypte amin'izao fotoana izao. Maro no andrasana amin'ny alalany izay tahaka ny mikasika ny resabola atokana ho amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Tondra firenena maro no nanatrika ny fiatombohan'ny COP 27 izay notanterahana tany Egypta nanomboka androany. Na tsisy aza ny fifanarahana lehibe ho soniavana mandritra izany. Teboka maro no niompanan'ny COP 27 izao. Misongadina amin'izany ny resabola iadina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Eo ihany koa ny mikasika ny fandraisana andraikitra sy ny fametrahana paikady mahomby, indrindra amin'ireo firenena voatokajy, mpandoto tontolo iainana indrindra. Manoloana ireo COP rehetra efa nisy sy ny politika miatra amin'izao fotoana izay tsy nampiato ny fahasomban'ny tontolo iainana. Maro ireo nametraka fanontaniana raha toa ka tena ilaina sy vahaolana manoloana ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ny COP 27 atao amin'ny 27 ny volana novambra ho avy izao. Maro ankilany ireo tsy afapo tamin'ny vola nositrahan'ny firenena mahantra avy amin'ireo firenendehibe mikasika ny fanorenana ny fiovaovan'ny toetrandro miatra amin'izy ireo. Antony tsy mahatratra ny vola ny fanarana ny vola nositrahana hatramin'izay. Ary maro ihany koa ny endrika hanomezan'ireo firenendehibe izay tahaka ny amin'ny alalan'ny tetikasa samihafa. Mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany ankasitrahany ianao ny ara-dalana taminay nandritra izay. Mavesabesatra hatrany ny fiandohan'ny herinandro toy izao saingy ampitiavana no hitondrana. Ny teny fankahirezana ho antsika rehetra makivaky indray ity herinandro vaovao ity anatin'ny fahasalamana sy ny fahombiazana tanteraka mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray ary tomboko lasy tomboko vavy veloma tomboko. Atura Pyramide miaraka amin'ny France Col. Vous a présenté Ni Vavao. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Na raha ianao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Na raha ianao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny PEF. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Indjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.